Alomerabantsika tsy ariaray avindray etra tsy teraka misy maraina fa 1 volana septambra ity manona fahasoava amin'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eto. Alohanderantsika ny hamofonainana io dia efa afaka isika. Tompo Andriamanitra eo atolotra ianao ny dera ny laza ny anja sy ny voninahitra satria mbola nomenao tompon'andro indray izay amin'ity maraina ity. Misaotra anao izay mamoa anay sy manokatra ny fomam-panahinay mba hibanjina ny fahamarinana avy aminao. Afa ao amin'ny teti-dratsy ny Satana izahay ary omeo ny hery avy aminao mba ho tena zanaka mpakatoa tokoa ny fa tsy mpiainy fotsiny ihany ary mampiatra ny mahazanaka ao anay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe miray fo amin'ireo sahirana Jesosy. Nalaina Mateo 20:24 manao hoe dia mamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Amen. Nofenoin'Andriamanitra ny fahatsarany ny tany ary nataony ampiky ny zavatsoan'ny fiainana. Koa tsy misy fialan-tsiny mihitsy ny famelana ny trano firakitin'Andriamanitra ho foana. Tsy afa-tsy ny kristianina raha manandatra ny fitarainany any an-danitra ny mpitondra-tena sy ny kamboty noho ny tsy fahampiny mampahory azy ireo. Kanefa Andriamanitra noho ny fahalala-tanany dia efa mametraka rena safononoka teo an-tanan'ireo kristianina ireo mba hanampiny sahirana amin'izay ilainy. Eo amin'ny tontolo izay mitonona ho kristianina dia betsaka tokoa ny volalany amin'ny fisehoana tafahoatra. Ohatran'ny hoe firavaka izany na haingo izay ampy hamahana sy hanomezana ny noana rehetra ary ihany koa ampitafiana an'ireo mitanjaka ao amin'ny tanàna sy ny vohatra misy antsika. Kanefa amin'izany dia tsy voatery hiafy akory ireo mitonona ho mpanaradian'i Jesosy. Ilay malemy fanahy sady tsy miavonam-po fa hanana sakafo sahaza sy fitafiana mendrika ihany. Inona no lazain'ireo membra ny fiangonan'ireo rehefa tonga ny andro lehiben'i Jehovah ka ampifanatrehana aminy ireo mahantra, ampifanatrehana aminy ihany koa ny ireo nampahoriana ary mitondra-tena sy ny kamboty. Misy vehivavy izay milaza fa manana toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa miravaka haba-tanana sy rojo volamena na firavaka hafa lafo vidy fa hantrana sy fijaliana ary olona fadiran'ovana nefa no hita eny rehetra eny. Tsy mampiraika azy ireny olona ireny ary tsy manetsika ny fangorahany akory ary kanefa ny fijaliana foronina izay soritsoritana ao amin'ny sary mihetsika ny voaka farany dia tena mampitomany anazy. Izao no lazain'ny Kristy amin'ny olona tahaka an'ireny manao hoe nao fa tsy mba nomenareo hanina, ngeta eto fa tsy mba nampisotroanareo, naharary sy tao an-trano maizina aho fa tsy mba novanginareo. Dia hoy kosa Kristy amin'ireo marina manao hoe nao dia nomenareo hanina, ngeta eto aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampiatroanareo, tsy nanan-kitafy aho dia nitafianareo, naharary aho dia nitsaboanareo, tao an-trano maizina aho dia novanginareo. Dia tahaka an'izany ny firaisapoan'i Kristy amin'ny olombelona mijaly. Raisiny ho tombotsoan'ny tenany ny tombotsoan'izy ireo ary jereny izay mahasoa an'ireo olona ireo satria tahaka izany ihany koa jereny izay mahasoa azy. Aoka ny hanana fomba fijery tahaka an'izany tsika mba hahafahantsika mitsinjo ny hafa ary miray fo amin'ireo sahirana. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampanaro izahay mba hitsinjo ny hafa indrindra ny sahirana ka hanampy azy ireny amin'ny fotoana rehetra. Aminaran'i Jesosy, amen.